Mivelatra manerana ny nosy ary rehefa manomboka mahazo vahana eto amintsika ny mahakasika ireny karazana fanatanjahantena andihy ireny na ny zobom-ba no ahafantarany be sy ny maro azy na ny kely tokoa mantsy na ny lehibe dia saika miangaly ity ataontsika hoe fanatanjahantena ity avokoa. Ny ofana manokana momba izany tany ampitan-dranomasina tany Ramatokely Lalaina Rabezozoro ary tafaverina tanindrazana izy vonona ifampizarany traikefa izay azony arahantsika ny sady. Raha miroborobo fatratra sy lasa lamaody mihitsy ny fanaovana ny zumba dia tsy noheverina ho dia fotsiny ihany sy fialamboly izy ity fa natao ho taraza-panatanjahanteny hikojakojana ny vatana sy ny fahasalamana mihitsy. Noho izany indrindra no nahatonga ny Lalaina Rabezozoro tanora malagasy mpiangaly ny zumba andranto fampiofanana manokana sy avolenta momba ity taranja ity tany Villeneuve sy Paris Frantsa. Nahazo ny diplôma ahafahany mampiofana sy mizara ny traikefany izy taoriny ny fampiofanana iray volana nataony ary tafaverina androany eto an-tanindrazana. Mitondra fanazavana momba ity taranja ity i Lalaina Rabezozoro. Paris Paris France nanao formation indrindra natao atsika rehetrarehetra malagasy satria nanao formation zumba certifié international amin'ny akoazomba za dia amin'ny zumba gold koa satria efa avant efa certifié tamin'ny zumba fitness sy zumba kids dia mbola tady dia mahasoa atsika rehetrarehetra ihany koa dia manatsaratsara atsika dia nanao formation tamin'ny akoazomba sy zumba gold dia nataoko tany amin'ny Villeneuve dia ny anankiray tao amin'ny Paris centre-ville niarahako tamin'ny coach Sves Marlène Bailey sy Herman Melo. Naraky ny fafatotra hoe information le izy ianarako izy mba ho appliqueko amintsika rehetrarehetra mba zavatra manaraka norma tsara nataontsika fa tsy zavatra hoe atao fahatany satria ny anaranay tsara ny satria moa le izy indrindrindra koa sport miatraika amin'izany fahasalamana indrindrindra dia mila zavatra manaraka norma manaraka tsara amin'izay mety amin'ny fahasalamantsika izay ny anarako zany. Misy fanantenana tokoa satria le izy sady manana stress indrindra ny eto amintsika dia ny asa rehetrarehetra dia rehefa manao an'le zumba dia manala an'izay stress izay mampamaivamaivana mampapitrika antsika ny asa dia eo koa amin'ny fahasalamana dia hita fa maro ny misy tension misy ny resaka diabeta sy rehetra satria manampy antsika manasitrana izany miaraka amin'ny dokotera sy ny sport izay ataontsika dia anisany mampiena izany tokoa. Izany hitako hoe ampaliana ny gasy manontolo le izy satria miatrika amin'ny fahasalamana. Tsy hanavahana taona arak'izany ny zumba fa natao an'ny rehetra indrindra ireo maniry hitaiza vatana sy fahasalamana hiadiana amin'ny rarin-tsaina sy ny havizanana.